Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Chantons ensemble. Ton nom est infini, yes. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini, mon grand. Voulons le déclarer encore haut et fort. Ton nom est infini, yeah. Ton nom, Seigneur, qui m'a sauvé. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, yeah. Ce nom qui guérit. Ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Alléluia.
Nikanachao malalanao nakuriavuku nafunizao pesquisao zesposipupusu zarukuzao Getsemane saine aretana Ziai kuatinulare laifaurinata Salira nitinichao lumineruka Fadirano vanayanao nisulupunana Zarukuzao Getsemane saine aretana Ziai kuatinulare laifaurinata Suratia apukure usari veruna nisarene Getsemane saine aretana Zarukuzao Getsemane saine aretana Ziai kuatinulare laifaurinata Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy eran-tany aho anio alakamisy 7 ny volana Jolay 2025. Ry hava malala amin'ny tompo, raha enao ny hira teo dia manambara ny fahalehibiazan'Andriamanitra aloha ny hira tamin'ny teny vazaha voalohany dia ny amin'ny hira faharoa manambara ny amin'ny Jesosy ny amin'ilay izy tao Getsemane. Mety ho gaga ianao hiteny hoe tsy andro Pasika izao. Ry havana tsy miandry andro Pasika isika. Tsy miandry andro Pasika isika. Zahay vao manao ny hira amin'ny fahatsiarovana an' Jesosy nomboina teo ambony hazo fijaliana. Tiantsika ny tompo satria mbola nomeny fotoan'andro tsika ny tompoko. Ka faly indray ary hivavaka aminareo eto. Faly aho hiaona aminareo eto. Engany isika tena hiaona amin'ny tompo tokoa. Mampahery anao aho mijoroa mandrakariva satria ho avy Jesosy. Oka tena ahery ny fanainao. Oka tena hijoro ianao. Na matsiaro reraka ary ianao dia mivavaha mijoroa. Satria raha izay no ataonao dia ny tompo ampitafy hery anao. Mila mijoro isika tompo. Mila mandroso isika mba hiaona amin'Andriamanitra. Tiantsika ny tompo. Tiantsika izy. Ary mbola afaka tsika mivavaka toy izao. Alohandrasantsika ten'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra. Ankalaza azy satria izy lehibe indrindra, izy no antontsika eto.
izy rery ihany no afaka mamaly antsika naizanaiza misy antsika naizanaiza ho eo no misy antsika ary izy rery ihany koa no afaka mampahery antsika ary afaka ihany koa anafaka antsika ny amin'izay olana rehetra miseho amin'ny fiainantsika na inona izany rehefa tena petraka anao amin'ny Jesosy izany dia ny tompo hiditra antsehatra rehefa tena makatoa azy ianao rehefa tena miantso azy ianao ka manao izay sitrapony irery ihany dia azony valiny avy amin'ny tompo ianao. Hivavaka antsika tompoko, hideran'Andriamanitra, izy ilay lehibe indrindra, izy ilay Adonay, izy ilay Yahweh, izy ilay masina, izy rery ihany no tompony ho tompointsika, izy ilay Yeshua. Ka hivavaka antsika tompoko, hidera sy ankalaza azy, anaja azy, anome voninahitra azy. Ataovy ny hivavakanao asan-drato, sandrato amin'Andriamanitra ny hivavakanao. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra anao, midera mankalaza anao Jesosy satria mbola afaka izay Jesosy miantso anaranao tompo amin'izao andro alina mangina izao. Misaotra Jesosy satria mbola nomenao tombon'andro izay ahavelomana. Tompo malalao, soranainao koa satria mbola afaka izay amin'ny alalan'ny telefônina Jesosy na koa amin'ny ordinateur Jesosy. Afahanay Jesosy miresaka aminao sy miaona eto tompo miara-mivavaka Jesosy. Naizanaiza misy anay Jesosy tsy voatery izay tompo tsy maintsy mandeha amin'ny toerana anankiray hiangonana rehetrarehetra fa afaka izay tompo miantso anao Jesosy na samy amin'ny tokantranonay na amin'ny toerana misy ny tsirairay avy Jesosy. Tsy haiko tompony misy an'izy ireo, mety misy anaty fiara Jesosy, mety misy koa tompo any amin'ny hôpitaly, mety misy koa Jesosy any amin'ny maison de repos, mety misy koa Jesosy any an-dalana tompo na any amin'ny toeran-kafa Jesosy. Dia misaotra anao Jesosy satria afaka izay miantso anao, afaka izay tompo midera anao, afaka izay tompo mibebaka ihany koa Jesosy malalao. Mankasitraka fenao anao, ianao n'Andriamanitra tsara indrindra, ianao n'Andriamanitra lehibe indrindra. Ka misaotra anao tompo satria azo teny avy aminao izay, teny izay ampaherenay indray ary koa afanay mibebaka ihany koa. Jesosy tompo, manasa anao izay Jesosy anatrika anay tsiraray avy, manasa anao tompo okanao Jesosy hiaino ny vavaka anay, okanao tompo hijery anay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay satria Jesosy raha izay fotsiny ihany Jesosy dia tsy mahay manao na inona inona fa okanao tompo hiditra antsehatra Jesosy aminay tsiraray avy. Avozy izay, ampianary izay Jesosy, amboary izay Jesosy mba tena hay ankatoanao, mba tena hay anaraka anao, mba tena ho mpanomponao izay tsiraray avy Jesosy. Satria tompo ilainao izay Jesosy, anambara ny fahatsaranao, anavitra fanahy Jesosy anao ny asanao Jesosy malalao, ka mangataka tompony hery avy aminao, tafinerinao izay Jesosy mba hijoro tokoa naizanaiza Jesosy misy anay, ka anambaranao Jesosy amin'izay olona tarihinao Jesosy anatonanay. Dia okanao Jesosy malalao hiditra antsehatra amin'ny fiainanay tsiraray avy. Jesosy tompo mangataka ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao Jesosy hiasa aminay tsiraray avy eto. Tario amin'ny fanahy masinao, okanao ny teny fa izao dia fitaovana fotsiny ihany kely sy bitika. Okakonao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy, anova ny olonao tsiraray avy. Okanao fanahy masinao ampahery tsiraray avy, ka tsy ala eto izay raha tsy efa mahazo hery avy aminao, raha tsy efa mahafantatra ny teny tianao ambara, raha tsy efa afaka Jesosy io. Ianao tompo no manafaka satria Jesosy efa nitenao Jesosy koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tompo malalao, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidina sy androanay Jesosy niasa maty Satana izay mitady hanafaka anay eto, izay mitady hanelingelanay tompo, na izay tompo misy anay tompo dia adorana amin'ny ranao izany Jesosy velan-davaka ny elo izany, tsy manakery tsy manam-pahefanza fa ravana amin'ny ranao izany Jesosy. Niasa maty fahavalo ohatra dia potena amin'ny ranao izany Jesosy, ravana amin'ny ranao izany Jesosy, afatotra amin'ny ranao izany antsikam-davaka ny elo. Ny asan'ny Satana izay mitady hanafaka anay, ny zana-tsipika dia tsisy ambiny izany fa ravana amin'ny ranao izany Jesosy, fodorohena amin'ny ranao izany Jesosy, miala aminay. Niasa maty Satana rehetra, tsy ambinareo. Niasa maty Lucifera, niasa maty Beelzebub dia potena amin'ny ranao Jesosy, ravana amin'ny ranao Jesosy, tsy manakery, tsy manam-pifana, tsy manafokafaka anay fa resinareo, afatotra amin'ny ranao Jesosy dia antsikam-davaka ny elo amin'ny plasinareo. Potena amin'ny ranao Jesosy nareo. Reto mandringana rehetra dia potena amin'ny ranao Jesosy, loharano koa dia potena amin'ny ranao Jesosy velan-davaka ny elo nareo. Tsy manakery aminay, raha Jesosy no anatinay, raha Jesosy no sotronay. Okanao tompo hiasa aminay tsiraray avy, okanao tompo ny fananao tompo hitoetra aminay tsiraray avy.
ka ny fahavalo dia tsy ambinina intsony fifanravana efampotena ary levona tolona velona ary viran-davaky ny elo izany larany Jesosy avy Nazareta. Ka misaotra anao Jesosy malalao, okanao tompo mandrakotra ny telefôna, okanao tompo mandrakotra ny écran, tompo malalao raha kofon-dranao zay Jesosy malalao, okanao tompo anidiny varavarany fahavalo ohatra zay tany sokatra Jesosy fa tsy anakery amin'izany Jesosy fa fondoraina amin'ny rano zany Jesosy, fa okanao tompo no anjaka Jesosy amin'ny asanao sy amin'ny zanakao tsiraray avy. Ka misaotra anao Jesosy, okanao tompo hampiratra ny masom-panana tsiraray avy, tena hitanao, tena alalanao Jesosy mba tsy ho very menahy fotsiny ny vavany toy izao. Ka misaotra Jesosy malala satria ho avy ianao. Ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao, ny aja ho anao. Misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen, amen. Aleluia. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina antsika anio dia ao amin'ny bokin'ny Lioka. Ao amin'ny bokin'ny Lioka, afaka raisinao ny baibolinao dia ho raisitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Lioka, toko fa 1:20 zany eo amin'ny 7:30 no raisitsika. Dia tonga dia toizantsika ao amin'ny toko 2:20 1:1 ka hatramin'ny 5:5. Averiko indray mandeha ilay izy ny ten'Andriamanitra hovakintsika anio nomeny fanahy masina dia ao amin'ny bokin'ny Lioka izany. Lioka toko 1:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Dia tonga dia raisitsika amin'ny toko 2:20 1:1 ka hatramin'ny 4 izany. Misy titra zany ireo dia hovakintsika zany le izy dia misy titra le ten'Andriamanitra zany anankiroa zany izy io, tantara anankiroa izy io fa ny momba ny an Jesosy ihany zany no tantara io. Vakintsika ny teny amin'ny Jesosy Tompo, matoky efa vitanareo ny ten'Andriamanitra ao alohanareo vakintsika ny eo amin'ny 7:30 aloha dia ny titra zany dia mivaky toy izao na Jesosy Tompo hoe ireo andro faraparany ny ainan'i Jesosy. 7:30 no ny atoandro dia nampianatra tao amin'ny tempoly izy, ary no ny alina dia niala tao izy ka nitoetra teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, ary ny vahoaka rehetra dia tonga vao maraina teo aminy tao amin'ny tempoly mba hiaino azy. Amen. Aleluia, aleluia. Tsika ny ten'Andriamanitra. Toko 2:20 1:1 ka hatramin'ny 5. Ny titra dia hoe ny teti-dratsy amonoana ani Jesosy. Efa akaiky ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay atao hoe Paska. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia nitady izay amonoany ani Jesosy, nefa natahotra ny olona izy ireo. Fa i Satana dia niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, iray tamin'ny 12 ka nakao amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina izy ary niresaka taminy ny amin'izay anolorany ani Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky anome vola azy, ary nanaiky izy ka nitady izay fotoana azony anolorana azy amin'ireo tsy ho fantatry ny olona. Amen. Ry havana, raha entsika sady ny tenin'Andriamanitra dia mampalahelo sahady raha ohatra ka ny tsara ianao na namaky baiboly ianao. Tena mampalahelo sady ny mare ny tantara izay novakiana teo. Manambara zany ani Jesosy, manambara ny Tompo Jesosy zany ny amin'ny hoe Jesosy ny amin'ny andro farany zany alohan'ny izy omboina zany, alohan'ny izy ho samboriny zareo zany dia ny andro faraparan' Jesosy zany. Safaty manala le ina moa ty le chargeur dia nitsika kely ny telefônina ny alatsiny aminareo eto zany ten'Andriamanitra dia manambara ny amin'ireo andro faraparany ny ainan'i Jesosy zany. Ry havana, tena mafy zavatra nandalovan'i Jesosy satria fantany ny andro ho andehanany, fantany tsara mihitsy fa ho samborina izy ary ho ampijaliana izy, omboina izy ary ho faty izy ary hitsangana indray amin'ny maty ary ho any an-danitra. Amen. Fantany tsara ny zavatra anjoa azy satria
izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra. Raha fantany zavatra anjo azy dia efa eo sady ilay fangiry firiana ao anatin'ny fony sy ny fanahiny. Amen. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambarany amin'ny hoe ireo andro faraparany ny ainan'i Jesosy. Eo amin'ny 7:30 atao amin'ny Luka 1:20 averintsika vakiana kely izy io. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. No ny atoandro dia nampianatra tao amin'ny tempoly izy, ary no ny alina dia niala tao izy ka nitoetra teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva. Amen. Elo isika zao. Eto zany dia manambara zany fa i Jesosy dia tsy nipetrapetraka fotsiny amin'izao raha tetỳ ambonin'ny tany. Fa manambara zany ten'Andriamanitra eto hoe no ny atoandro dia nampianatra tao amin'ny tempoly izy. Amen. Nampianatra zany Jesosy. Nampianatra Jesosy no ny atoandro izany. Izany hoe nanao ny asan'Andriamanitra izy. Ny asany zany ny taony. Asandray ny taony, izy akoa nefa no Andriamanitra rahateo, dia nanao ny asany izany mba hamonjena antsika, hamonjena ay, hamonjena anao. Izay ilay Jesosy be fity zay. No ny atoandro dia nampianatra tao amin'ny tempoly izy. Izay ny ten'Andriamanitra eto. Ary no ny alina dia niala tao izy ka nitoetra teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva. Amen. Ny atoandro zany ny tompo dia niasa. Dia ny alina zany ny tompo eto dia niala tao izy, verikely ary no ny alina dia niala tao izy ka nitoetra teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva. Amen. Ny alina izy zany dia niala teo amin'ny toerana tamin'ny teo amin'ny tempoly zany fa nandeha tany amin'ny tendrombohitra Oliva izy zany. Nitoetra teny izany, ny alina izany. Ry havana, asa natsapanao ny tiany ten'Andriamanitra ambara eto. Fa nitokana izany Jesosy. Nitokana izany. Ny ten'Andriamanitra sasany dia manambara mihitsy fa Jesosy mitokana mivavaka. Ary tiany tompo mihitsy ny miakatra eny ambony tendrombohitra mivavaka. Ahoana moa no hoe mahatsara ny eny ambony tendrombohitra mivavaka? Satria tsy zavatra manelingelina anao. Tsy zavatra manelingelina antsika raha miakatra eny ambony tendrombohitra isika, fa tonga dia ny lanitra no tanjantsika eny. Zay zany ilay hoe kalma, milamina, tsisy kotaba. Izay mahatonga ny tompo tiany mankany tendrombohitra satria milamina. Tonga dia lanitra no hita eny ambony eny. Eto ny teny dia manambara mihitsy hoe ary no ny alina dia niala tao izy ka nitoetra teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva. Amen. Ry havana, mba manana fotoana ve ianao tompoko hitokanana eonanao amin'i Jesosy ianao irery? Amen. Tokony ho hisy mihitsy ianao fotoana hitokananao manokana amin'i Jesosy. Tsy hoe kory hoe voatery ho eny tendrombohitra ianao. Tsy voatery hitady tendrombohitra hiakarana ianao, hoe tsy maintsy tendrombohitra ihany. Raha mipetraka amin'ny vilina be ianao tsy afaka mihitsy ianao andeha ho any tendrombohitra. Fa ny toerana anankiray ianao amin'ny tompo dia ao amin'ny efitrano izay ahafahanao mihaona aminy. Raha ohatra moa maro olona ny ao amin'ny trano misy ianao, ka efitra anankiray misy anareo ka bebe nareo, dia ianao ilay mivavaka mitokana ao anatinao. Na amin'ny coin kely misy eo amin'ny toerana misy ianao, dia eo no ataonao ohatra hoe tendrombohitra ianao amin'i Jesosy. Mila zany isika tena hoe manana toerana anankiray, tsy hoe kory hoe fixa. Aza manao toerana hoe eto ty fixa ivavahako ty, lasa ohatrany hoe sampindray zay fa mila mitandrina isika. So mantsy dia manao lehitrehitra hoe anamboatra toerana kely amin'ny coinako, anamboatra latabatra kely dia isiko an'izao kely eo efa sampy zany tompoko aza manao an'izany. Ianao izany ho tempolin'Andriamanitra. Ny tenantsika ny tempolin'Andriamanitra. Izay piesy ao amin'ny misy ianao ao, na misy toerana kely coin ahafahanao mandohalika mihaona amin'ny tompo milamina, dia efa izy zay. Efa izy zay tompoko, fa
aza mieritreritra mihitsy hoe iny aho tsy maintsy akatoerana io koa io anay io io ivavaka io aza manao an'izany tompoko. Tsy maintsy isika miala amin'ny fombafomba rehetra. Eto Jesosy dia niala teo amin'ny toerana teo ambany teo izy teo amin'ny tempoly tao amin'ny tempoly no nialina zany dia niala tao izy ka nitoetra teny tendrombohitra atao hoe Oliva. Ny tompo zany nitokana amin'ny tendrombohitra, nitokana any amin'ny tendrombohitra anankiray ivavahany. Isika tsy maintsy tsika manana fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsika manokana. Mila mihitsika tsy maintsy miezaka mitady fotoana ho antsika sy ny tompo. Tsy maintsy manana fotoana antsika ho antsika sy Jesosy. Ry havana, mila fahanginana Jesosy rehefa miona aminy ianao irery. Mila ianao tena miaino azy koa fa tsy miteny foana akory isika dia tsy mitsahatra miteny fa mila tsika miaino koa. Azo ndraika mpatiako ambara zany hoe mivavaka ianao miresaka ohatra miresaka amin'olona ihany dia miaino indray avy eo, miaino izay ambarany fa tsy miteny foana zany fa miaino izay ambarany tompo aminao koa zany. Hoeninao ny fanahy masina ao anatinao miteny aminao. Raha mbola tsy ao anatinao ny fanahy masina dia henonao amin'ny sofinao izy, hoeninao amin'ny sofinao satria na mbola tsy vita mibatisa fanahy masina ianao dia ny fanahy masina miaino anao rehefa tena mivavaka mitalao ianao. Henony ianao zany, miaino anao avy eo ivelany izy zany. Rehefa mbola tsy ao amin'ny tompo ianao ka miantso an'ny tompo anao teo voavonjy dia miaino anao ny fanahy masina. Dia hoeninao izy hiteny aminao koa, ananatra anao, anovanao, hanoro lalana anao. Amen. Izay ny ao amin'ny tompo. Izay ny ao amin'ny tompo. Mila isika manana fahanginana kely indraindray miaino an' Jesosy. Fa tsy tsika foana akory no miteny. Mila mitandrina be tsika. Mila mitandrina be tsika. Andifa 7:30. Ary ny vahoaka rehetra dia tonga vao maraina teo aminy, tao amin'ny tempoly mba hiaino azy. Amen. Aleloia. Tsara be ilay ten'Andriamanitra. Eto zany dia ny teny ten'Andriamanitra hoe ary ny vahoaka rehetra dia tonga vao maraina teo aminy, tao amin'ny tempoly mba hiaino azy. Amen. Hitanareo zany? Any amin'ny tempoly, tao amin'ny tempoly no tonga ny vahoaka fa tsy tany tendrombohitra. Satria Jesosy nakany tendrombohitra niala teo izy niala teo amin'ny tempoly fa ny vahoaka zany ny vahoaka rehetra hoy ten'Andriamanitra eto dia tonga vao maraina teo aminy, tao amin'ny tempoly mba hiaino azy. Amen. Ry havana, mba miaino an'Andriamanitra ve isika? Zay le teny teo, saotra fanahy masina. Saotra fanahy masina. Mazava be, mila miaino any tompontsika. Mila miaino an'Andriamanitra isika. Ireo vahoaka ireo dia tonga vao maraina. Isika vao mifoha dia ny zavatra tokony ataontsika voalohany dia misaotra an'Andriamanitra, miarahaba an'Andriamanitra. Ry havana, mila isika tonga dia miarahaba an'Andriamanitra aloha, miarahaba ny Ray. Fa tsy tonga dia hoe ny telefona andraisina tanana. Mila mitandra dia mila mitandra mafy dia mafy isika. Tokony Andriamanitra ny voalohany indrindra, tokony tompo voalohany indrindra raha vao mihiratra ny masontsika satria mbola nomeny tombonandro isika. Dia tokony mivavaka aloha isika. Tokony miaona aminy aloha isika satria vao mandray ny telefona. Fa tsy ny telefona akory tonga dia vao mihiratra maso dia efa mitanina amin'izany amin'ny telefona ihany. Mila mitandra isika tompo, mila mitandra mafy dia mafy isika. Satria fandrika fahavalo izany. Jerevy ireo vahoaka ireo, vao maraina izy ireo dia efa teo amin'ny tompo izany. Nitady ny tompo. Isika tsy voatery hoy aho makany amin'ny tempoly na makany amin'ny toerana hoe ary ananina hoy Jesosy. Ry havana, tsy amin'izany intsony isika izao. Fa ny tompo ao anatinao rehefa tena amin'ny tompo ianao. Marina fa misy kosa ny toerana hoe ivoriana hiara-mivavaka, fiara-mivavaka. Misy izany. Tena ilaina izany. Ilaina, tena ilaina. Ny mifampahery fasafasy, ilaina dia ilaina izany. Fa raha tsy misy dia isaorana ny tompo ny amin'izao ataontsika izao. Mila isika mahalala ihany koa hoe fivoriam-bavaka manao ahoana moa
na fiangonana manao ahoana moa no andehanantsika. Tena mahita ny tompo marina ve ianao? So de fahazarana fotsiny ihany. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Eto zany ireo vahoaka ireo dia tonga vao maraina teo amin'ny tompo zany izy ireo mba hiaino azy, mba hiaino any Jesosy. Ry havana mila miaino ny tompo koa isika. Raisitsika ny andiny toko 2 azafady. Toko 2 amin'ny Luka zany toko 2 andiny 1 ka hatramin'ny fahenina. Veritsika vakina kely de mijanona araka izay tiany fanahy masina azy anazavana ny teny. Ny titre dia hoe Jesosy tompo, ny teti-dratsy amonoana any Jesosy. Efa kaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay atao hoe Paska. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna dia nitady izay amonoany any Jesosy, nefa natahotra ny olona izy ireo. Amen. Natreo aloha. Ry havana, jerevo tsara ireo lehibe ny mpisorona, hoy ny tenin'Andriamanitra, sy ny mpanoran-dalàna dia nitady izay amonoana any Jesosy. Ry havana, ny tetikan'izy ireo dia amono an Jesosy. Iraky ny fahavalo izy ireo, ary koa nefa tsy maintsy tanteraka satria Andriamanitra mihitsy nanao ny lalana tsy maintsy hanomboana Jesosy mba ho voavonjy isika. Mba ho voavonjy isika. Jerevo ny zavatra zakain' Jesosy, fantany tsara fa ho vonoina izy. Ny teny hoe ho vonoina. Ry havana, tokony ho tsapantsika zany teny zany hoe ho vonoina. Raha isika mahatsapa moa hoe ho vonoina, ahoana anatin'ny fosiny fanahintsika? Eto ny tompo fantany tsara fa ho atolotra, ho omboina, ho vonoina azy fijaliana izy. Fantany fa hizaka zavatra mavesatra izy noho isika, noho izah noho ianao. Noho izahako noho ianao. De mbola hiaina anatin'ny ota ihany ve isika tompoko raha mahatsapa izany? De mbola hiaina ihany ve tsika anatin'ny faharatsiana? Oka isika tompo tena hifo, hiala amin'ny ratsy rehetra. Fa noho ny fahotantsika, noho ny faharatsiantsika no namonoana an Jesosy. Mba ho voavonjy isika, raha mandray azy, ary raha mankatoa azy. Ry havana, eto zany dia efa nanao tetika izy ireo, nitady hevitra zany izy ireo, ny amonoana an Jesosy, nefa natahotra ny olona izy ireo. Amen. Satria maro ireo olona nanaraka an Jesosy, jerevo ny teo alovaka itsika teo. Ny olona tonga vao maraina hiaino an Jesosy, hiaino fahamarinana, hiaino ny fahamonjena. Izay no nahatongavan'ireo olona teo ireo. Izay nahatongavan'ireo olona teo. Jesosy raha nanomboka nitory izy, tonga dia nanambara mihitsy ny tompo ny amin'ny fibebahana, mila mibebaka sahady isika. Ny tompo vao nanomboka nitory, oka ho raisinao ny verset afaka raisinao noty ao Matthieu 4:17. Dia vaky toy izany na Jesosy tompo hoe, tamin'izany andro izany no nanomboka nitory teny Jesosy ka nilaza hoe, mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ry havana, Jesosy dia niteny hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay no atao eto amin'ny ho avy Jesosy, mampibebaka ny olona fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ho avy Jesosy. Raha izy efa niteny izany tamin'izy nanomboka nitory, maika va zava amin'ny androntsika izao, maika va fa amin'ny androntsika izao, efa akaiky dia tena efa akaiky fa ho avy Jesosy. Mila mibebaka isika, mila manatona ny tompo isika. Ry havana, tozantsika ny ten'Andriamanitra, 7. Fa i Satana dia niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, iray tamin'ny 12 lahy. Amen. Tanareo izany. Eto dia mpianatra ny ihany no namadika azy. Fantatsika tsara ny momba ny tantara io fa tsy hiditra lalina be anatin'io amiko. Fantatsika tsara fa i Jodasy dia mpianatry ny tompo. Teo amin'ireo mpianatra netiny teo ihany no namadika an Jesosy. Ry havana, mila mitandrina isika, mila tena mitandrina mafy isika. Oka ny fontsika tsy hidiran'ny Satana. Oka tsika hijoro tsara, hiala amin'ny fankalana, hiala amin'ny faratsian-toetra, hibebaka tsika rehefa avy eo. Ka ny tompony eny ao anatin'ny fontsika. Eto i Jodasy dia nidirany fitiavam-bola, tia vola.
Izy matsy no mpitana ny vola koa tamin'izy niaraka tamin'i Jesosy. Latsaka amin'ny fitiavam-bola, tia vola, fetsy zany, ratsy fanahy izany. Ry havana tena zava-doza zavatra niseho. 14, ka nakao amin'ireo lehibeny mpisorona sy ny lehibeny mpiambina izy ary niresaka taminy ny amin'izay anolorany an Jesosy amin'ireo. Hitanareo zany? Tena hoe nandeha niresaka tamin'ireo olona izay nitady hamono ny tompo izy, niresaka ny amin'ny hoe ahoana ny fomba anolorany an Jesosy, anolorany an Jesosy. Ry havana zava-doza izany. Zava-doza izany mitandrema. Aza mba mamadika olona, aza mba manao ratsy olona, fa zava-doza no iseho. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Asa fantatro angamba ny hafarany Jodasy, fa tsy ho raisitsika eto zany, fa manjary lavabe. Zava-doza, tena zava-doza, ka mila mitandrina mafy dia mafy isika. Fizatsika ny ten'Andriamanitra. 15 zao isika. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy. Amen. Hitanareo zany? Faly izany ireo olona ireo. Ilay nitady hamono an Jesosy. Dia nanaiky hanome vola azy. Nanaiky hanome volany Jodasy. 15. Ary nanaiky izy ka nitady zay fotoana azony hanolorana azy amin'ireo, tsy ho fantatry ny olona. Amen. Ry havana, zava-doza. Satana nidra tao anatiny namadiany an Jesosy. Vola no namarotany an Jesosy. Nefany raha ohatra tianao jerena ny tantara, afaka anao mamaky azy, dia zavatra nanjoany Jodasy ny aveo, dia maty izy ary ny kibony dia nipoka ny kibony. Ny vola izay nitadiaviny hoe iny hoe namadiany tompo iny, tsy zavatra nampiasaina azy akory, satria no ny faharatsiana nataony dia nandray ny valiny ny amin'ny nataony i Jodasy. Zava-doza nahazo an'i Jodasy. Nanato tena izy. Afaka jerenao ny tantara ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Bokin'ny Asan'ny Apôstôly, ny tantara manambara any Jodasy. Zava-doza dia tena zava-doza nanjo azy. Ka mila mitandra mafy dia mafy isika. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, jereo le verset mantsy io. Afaka raisinao noty. Asan'ny Apôstôly toko voalohany 2:20. Dia raisinao, hitanao ery ambanimbany ery eo amin'ny 5:20 eo no manomboka, dia afaka vakinao io dia hitanao momba ny hafarany i Jodasy izany. Eo amin'ny 10 fa ndraso vakiky kely an'le izy tsapako eto amin'izay mampaherenao. Asan'ny Apôstôly toko voalohany efetsika dia iomantsika hivavaka. Asan'ny Apôstôly toko voalohany 10 fa raisitsika amin'ny 10 fa 5:20. Ovakitsika ny teny amina Jesosy tompo. Dia ho ajantsika eo amin'ny 10 fa 20. Vakitsika teny amina Jesosy tompo. Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo avoan'ireo rahalahy i Petera. Tokony ho 20 no isan'ny olona vory teo tamin'izay. Ka hoy izy, ry rahalahy, tsy maintsy no tanterahina ilay teny soratra masina izay nampilazainy fanahy masina mialoha an'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ireo olona nisambotra an Jesosy. Izy iny dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa. Ary izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambony fahotany. Ary potraka ny ankohaka izy dia vaky ny kibony ka nipoka
sady ny varoraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerosalema izany. Koa ny anaran'io sa io amin'ny fitenindry zareo dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra ao amin'ny boky Salamo hoe aoka ho lao ny fonenany ary aoka tsisy olona onona ao. Ary koa aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharaany. Amen. Hitanareo zany? Izay nanjoan'ny Jodasy. Nanjoan'ny Jodasy zany dia zao zany ny tena zavatra marina nanjoan'ny Jodasy. Zavatra nanjoana azy zany dia nahazo sa tambitambo fahotana, izany hoe nahazo sazana izy. Ary potraka ny ankohaka izy ka vaky ny kibony, ka nipoka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Amen. Ry havana zava-doza izany. Zany ny valiny nanjo azy noho ny amin'ny namadiany any Tompo. Ry havana tiantsika Jesosy, tiantsika ny Tompo. Oka isika tena anaja any Tompo Jesosy. Oka isika tena hitady azy bebe kokoa ary ho tiany olona rehetra. Oka tsy hanana fahavalo isika, tsy hanana rafy isika, fa okantsika tena anam-pitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy. Ry havana mila mitandrina mafy dia mafy isika ny amin'ny fomba fiainantsika. Jesosy nanotra ny ainy hamonjy antsika. Hitantsika teo ny amin'ny ireo andro faraparany ny anan'i Jesosy izany. Tiantsika ny Tompo, miantso antsika ny Tompo mba anarantsika azy, mba ankatoavantsika azy. Ry havana, ny Tompo Andriamanitra dia lehibe indrindra ary masina izy, be fitiavana izy, ka tokony isika hitandrina mafy dia mafy. Ry havana, hivavaka isika andohalika isika. Oka ianao anomana andohalika hibebaka anatrehan'i Jesosy. Ndao tsika andohalika tompoko, angataka amin'ny famindram-pon'ny Tompo amintsika tsiraray avy. Eto amin'ny Jesosy ny momba anao, eto amin'ny Tompo ny fiainanao. Raha nisy olona tsy tianao, raha nisy olona mahatezitra anao dia miova, mibeba ianao. Oka tsy hanana ala isika, oka tsy hanana olona tsy tiana isika, fa Jesosy tia ny olona rehetra. Jesosy nanome ny tenany ho antsika, dia isika ve dia mbola ahiankala olona ihany? Ry havana, okantsika andohalika hivavaka eo anatrehan'ny Tompo. Raha afaka mandohalika ianao, fa raha tsy salama ianao Jesosy malala ny momba anao, izy anie mindrafo aminao, izy anie anasitrana anao koa. Raha tsy salama ianao, andohalika isika tompoko, eto amin'ny Jesosy ny momba anao. Favaka isika tompoko. Jesosy Tompo, indreto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao Jesosy. Mitady ianao Jesosy, miantso anaranao Jesosy malala io, satria Jesosy tsy mendrika izay. Jesosy io, ianao Jesosy nanolotra ny ainao Jesosy teo ambony fijaliana Jesosy mba ho avitra Jesosy noho ny fahotanay. Izay Tompo dia ratsy izay Jesosy ary tsy mendrika izay Jesosy malala io. Ka ity izay Jesosy miantso anaranao Jesosy, mangataka ny famindram-ponao, mangataka Jesosy ny famindram-ponao, mibebaka Tompo malala io, mamindrafo aminay Jesosy. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy malala. Tompo, ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao irery ihany. Tompo malala io, ianao Jesosy rehefa ohatra ny maraina Tompo dia mitory ianao Jesosy manambara ny teninao ianao Jesosy, mamonjy fanahy Jesosy. Tompo, tsy mba nanao repos zany ianao Jesosy malala io, fa nanambara Jesosy ny fahatsaranao Tompo mba hamonjy fanahy Jesosy. Tompo, izay ny nahatongavanao tety Jesosy, izay ny nahatongavanao tety ambony tany Jesosy, hamonjy anay Jesosy malala io. Nefa izay Tompo dia tsy mendrika akory Jesosy. Tompo, ratsy izay Tompo, mipiry izay Tompo no kamo Jesosy, hipiry Jesosy no kamo, ka mifona aminao Jesosy, mifona Tompo, satria tsy mendrika izay Jesosy malala io. Mangataka ny famindram-ponao, ny alina ianao Tompo dia makany tendrombohitra Oliva Jesosy. Ny maraina ianao Jesosy dia manambara ny fahatsaranao, manambara ny fahamonjenao. Tompo malala io, misaotra aminao izay Jesosy
ianao tompo dia lotadiavin'izy ireo vonoina jesosy jesosy malalao maro tompony efa niandrianao tompo hamono anao fantatrao jesosy fa hijaly ianao fantatrao jesosy fa hovonoina anao jesosy malalao ka indreto zay jesosy malalao misaotra anao jesosy misaotra tompony amin'ny faharetanao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao jesosy io mamela anay mamela ny tsy famendrehanay mamela ny tsy fahatanteranay jesosy io satria tompo zinona moa zay jesosy zinona moa zay tompo nefa mbola novonjenao ihany nefa mbola nafanao ihany jesosy ka mangataka jesosy ny famindramponao mangataka jesosy ny famelanao anay jesosy io enao no Andriamanitra lehibe indrindra enao no Andriamanitra tsara indrindra jesosy ka mangataka ny famindramponao ho any amin'iza moa zay jesosy raha tsy ho any aminao ho any amin'iza tokoa raha tsy ho any aminao jesosy malalao ho any aminao irery any jesosy io indreto izay tompo malalao miantso anaranao jesosy malala mamindra fo aminay mamela ny elokay jesosy mamela ny elokay jesosy malalao jesosy malalao ny mpianatrao anankiray jesosy dia namadika anao izy jesosy nefa tompo enao tompo dia nampianatra azy lalana marina lalana tsara jesosy mba ho tafiditra any an-danitra jesosy nefa tompo namadika anao izy jesosy namadika anao izy tompo malalao mamindra fo aminay koa anao jesosy satria tsy mendrika izay impiry izay tompo no tsy mankatoanao impiry izay tompo no tsy miaino anao jesosy fa zay tianay foana tompo no ataonay ka mangataka fonana aminao jesosy diovy jesosy ny fisainanay diovy jesosy ny fanahinay sasao amin'ny ranao jesosy avao zay jesosy mba ho mpanompo mendrika jesosy avao zay tompo mba hananjara jesosy aninilanao jesosy ho any amin'iza moa zay jesosy raha tsy ho any aminao irery any jesosy io mamindra fo aminay zanakao mamindra fo aminay asany tananao jesosy milanao zay jesosy malalao milanao zay jesosy malalao avao zay jesosy avao zay jesosy malalao mila ny fanatrehanao mila ny famindramponao tompo malalao amboatra jesosy amboatra jesosy malalao mba ho mpanompo mahasoa anao jesosy mba ho mpanompo mahasoa anao jesosy tompo malalao sasao jesosy ny fisainanay tsiraray avy diovy amin'ny ranao tompo ny sainay diovy amin'ny ranao jesosy ny fisainanay jesosy mba hadio anao izay mba hadio anao zay jesosy malalao sasao amin'ny ranao sasao amin'ny ranao jesosy enao jesosy no afaka manadio anay jesosy ny sainay tompo mba hisaina any an-danitra jesosy hisaina any aminao jesosy malalao mba ho tafiditra ny lanitra jesosy tompo malalao ho any amin'iza moa izay jesosy raha tsy ho any aminao ho any amin'iza tompo raha tsy ho any aminao irery any jesosy enao ihany jesosy no tianay sy maminay enao ihany tompo no fiainanay enao ihany jesosy no afaka manavitra anay tompo malalao mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao jesosy enao ilay Andriamanitra masina sy mahery ianao dia enao rery any jesosy tompo malalao diovy jesosy ny masonay diovy ny masonay tompo mba hadio jesosy ny fijerinay mba hadio jesosy ny fijerinay tompo mba hijery anao jesosy hijery anao jesosy tompo hibanjina lanitra jesosy ny masonay tompo malalao hiala jesosy amin'ny fanahina amin'ity tany ity tompo diovy ny masonay tompo amin'ny ranao soa sasao jesosy ny masonay jesosy homendrika ho anao homendrika ho anao jesosy ny masonay jesosy tompo enao rery any no Andriamanitra enao rery any no masina sy mahery jesosy ka mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao jesosy satria tsisy toanao jesosy ho any amin'iza moa zay jesosy raha tsy ho any aminao jesosy diovy ko jesosy ny sofinay diovy ny sofinay tompo zay renesinay jesosy o ka tompo
oka Jesosy ny teninao rery no hoeninay, oka ny teninao rery Jesosy hoeninay Jesosy diovy ny sofinay Jesosy, sasao amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy ny sofinay, mba hadio Tompo malalao, mba hadio Jesosy ho anao. Tompo, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao, mamindra fo aminay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy malalao. Ianao no mendrika, ianao no masina Jesosy, ianao no tsara indrindra Jesosy, ary tsisy toanao Jesosy malala. Ianao rery any Tompo no tianay ho tompoina, ianao rery any Jesosy no tianay ho ankalazaina, ianao rery any Jesosy no lay masina sy tsara indrindra. Jesosy malalao, oka ianao anadio Jesosy ny sofinay, izay nyrenesinay Tompo, ny teny tsy mendrika rehetra, ny teny ratsy rehetra Jesosy Tompo, izay eny sofinay Jesosy ka nandoto ny sofinay Jesosy. Oka ianao Tompo anadio Jesosy ny sofinay Jesosy, mba hadio ho anao Jesosy, mba hadio ho anao Jesosy ny sofinay Jesosy, sasao Jesosy amin'ny rano soa. Tompo, alao Tompo izay nanafia ny fahavalonay Jesosy anatin'ny sofinay, sasao amin'ny rano Jesosy. Tompo malalao, hoentinay koa Tompo ny vavanay, sasao Jesosy ny vavanay Tompo amin'ny ranao. Tompo ny fiteninay Jesosy, ny fiteninay Tompo mba ho mendrika ho anao, mba hadio Jesosy ny fiteninay Tompo malalao, mba ho anao rery any Tompo malalao, mba hankalazany anao Jesosy, iforoana aminao Tompo ny teniteny tsy mendrika rehetra, ny teniteny tsy mendrika rehetra Jesosy malalao. Sasao ny vavako, sasao ny vavako, mangata amin'ny Tompo anasany ny vavanao amin'ny rany, mangata amin'ny Tompo. Sasao Jesosy ny vavako amin'ny rano soa, diovy Jesosy ny vavako Tompo malalao, ny teny tsy mendrika rehetra Jesosy malalao, diovy amin'ny rano Jesosy. Ianao no masina sy tsara indrindra, ary tsisy toanao Jesosy. Tiako loatra ianao Tompo mamiko ianao Jesosy, sasao Jesosy ny vavako amin'ny rano soa, satria ianao Andriamanitra mendriko miambonahitra. Tsisy toanao Jesosy, tsisy toanao Jesosy. Diovy Tompo amin'ny rano soa ny lelako Jesosy, oka ianao anafaka izay tsy anatin'ny vavako Jesosy, ny teniteny foana rehetra, ny teniteny tsy mendrika rehetra Tompo malala. Sasao Jesosy ny vavako amin'ny rano soa Jesosy, ny tanako Tompo izay nikasia ny tanako, sasao amin'ny rano Jesosy, sasao amin'ny rano Jesosy izay nikasia ny tongotro Tompo, izay nandehana ny tongotro koa Jesosy, oka ny Tompo anadio ny tongotro amin'ny rano soa Tompo malalao. Diovy Jesosy amin'ny rano soa Jesosy ny tongotro, diovy izay Jesosy amin'ny rano soa, diovy izay Tompo amin'ny rano soa Jesosy malalao. Jesosy, sotroko Jesosy ny ranao, sotro ny rano Jesosy anadio anao, sotroko Jesosy ny rano Tompo anadio ny taovako manontolo, ny tenako manontolo Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, mba hadio Jesosy ny taovako Jesosy, ny tenako Tompo, mba ho mendrika anao, mba ho mendrika anao. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy. Loharanoko hitazatra tady forona Tompo dia dorako amin'ny ranao Jesosy malalao, ny aretina mitady forona Jesosy dia potehako amin'ny ranao Jesosy malalao, miala anatin'ny tenako izany. Ranao Tompo no manasitrana Jesosy, ranao no manasitrana Tompo ny aretina rehetra Jesosy. Tompo, oka ny ranao Tompo ny amin'ny lalan-drahako, korina amin'ny lalan-drahako Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy. Ianao Jesosy lay masina sy tsara indrindra, ianao lay masina sy tsara indrindra Tompo malalao, ary tsy misy toanao, tsy misy toanao Jesosy. Mifona koa izay Tompo any ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana Jesosy. Tompo mifona izay Tompo any ankonanay Jesosy, mamela ny tsiraray avy ianao, avozy ny tsiraray avy Jesosy, avozy ny tsiraray avy Jesosy Tompo malalao. Mifona koa izay Tompo any tany Jesosy, ny olonao eran-tany Jesosy, petraka eo aminao Tompo malalao, mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao, amboary ny tsiraray avy Jesosy, sasao amin'ny rano soa, sasao amin'ny rano soa Jesosy, satria ianao Tompo mpamonjy tonga lafatra ianao, ary tsy misy toanao, ary tsy misy toanao Jesosy. Ho any amin'iza moa izay Tompo raha tsy ho any aminao irery any, ho any aminao irery any Jesosy. Sasao amin'ny rano Jesosy, avao izay Tompo, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, satria Andriamanitra mendrika ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao Jesosy. Tsy misy toanao Tompo malalao, mangataka ny fanahy masinao,
oka ny fanahy masina tompo ameno anay fenoanao zay fanahy masinao fenoanao fanahy masinao mila ny hery avy aminao mila ny hery avy aminao fanahy masinao fenoanao izay fenoanao zay fanahy masinao oka ny herinao ameno anay tsiraray avy tompo malalao ianao l'Andriamanitra tsara indrindra lehibe indrindra ianao le Yeshua Masia misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy mideranao mankalaza anao tompo maminay indrindra anao Jesosy misaotra tompony amin'ny famonjena nomenao anay misaotra tompo satria Jesosy natolotrao ny ainao teo ambony azy fijaliana Jesosy nijaly ianao tompo niafy ianao Jesosy noho ny fahotako noho ny fahotanay Jesosy ka misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy malalao tompo malalao mamindra fo aminay tsiraray avy zay asa ny tananao Jesosy tompo indreky Jesosy malalao miantso anao Jesosy amboary Jesosy ny tsiraray avy amboary zay tompo mba hiankatoanao bebe kokoa mba hiankatoanao bebe kokoa Jesosy malalao tompo mba tsy hainao anay Jesosy zay fa hainao anao tompo satria tompo zay ny ilainao mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao Jesosy misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoanan'io misaotra anao tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra Jesosy satria tsisy toanao Jesosy makasitraka anao tompo malalao okanao Jesosy hiditra antsehatra Jesosy amin'ny zanakanao tsiraray avy Jesosy zay ato tompo okanao tompo iain'ny fivavahany tsiraray avy tompo raha misy tompo mana problema Jesosy io okanao tompo amany olana Jesosy mivavaka ao an'izy ireo Jesosy mivavaka ao zanakao tsiraray avy Jesosy zay manaraka eto tompo malalao tompo anao Jesosy mahita an'izy ireo tompo no mahita an'izy ireo Jesosy malalao okanao tompo amaly ny vavaka zay angatah Jesosy araka ny sitrakao Jesosy araka zay tianao Jesosy oka ho tanteraka aminy tompo ianao tompo no mandidy tsy manapaka Jesosy eo koa Jesosy ireo zay mbola tsy mananao Jesosy malalao koa no nikasika an'izy ireny okanao anamboatra an'izy ireny Jesosy satria no Andriamanitra tsara indrindra tompo malalao mangataka ny famindramponao ao koa tompony tsy salama Jesosy mety misy tsy salama ato Jesosy malalao amin'ny manaraka ato Jesosy okanao tompo anasitrana Jesosy zay mitady fanasitranana okanao tompo anasitrana tompo zay mitady fanasitrana Jesosy satria no Jesosy no dokotera ianao no mpitsabo ianao no mpanafaka Jesosy ary tsisy tsy hainao atao okanao tompo anasitrana Jesosy zay mangataka fanasitrana avy aminao tompo malalao misaotra anao Jesosy misaotra anao tompo ao koa tompony malahelo misy tompony malahelo ato tsapako Jesosy ao tompony malahelo ampanahy Jesosy mamindra fo aminy ianao mamindra fo aminao Jesosy malalao mamalia Jesosy sy ampangino Jesosy ny fony ampaherezy tompo ny fanahiny Jesosy ampaherezy ny fanahiny Jesosy ampaherezy ny fanahiny Jesosy ny amin'izay malahelo ato Jesosy okanao tompo ampahery ny fony Jesosy mangataka aminao Jesosy okanao tompo hikasika ny fony Jesosy ampahery azy Jesosy ampahery azy Jesosy zay mangetahetanao Jesosy satria nao tomponao Andriamanitra nao tsara indrindra Jesosy ka misaotra anao Jesosy tompo malalao misaotra tompo ny amin'izay nataonao taminay ary mbola ho ataonao Jesosy aminay tsiraray avy mankasitraka Jesosy ianao n'Andriamanitra velona sy mahery Jesosy ka misaotra anao tompony amin'izao fotoana alina izao misaotra Jesosy midera Jesosy mankalaza Jesosy tompo malalao apetraka aminao tompo izao andro alina izao apetraka eo ampilatananao Jesosy malalao okanao tompona mety torimaso mamenay tsiraray avy Jesosy ny amin'izay efa andro divarana kosa tompo no tompo ka tompony hikarakara ny tsiraray avy Jesosy ny amin'izay asa mandraikitra ataony tsiraray avy Jesosy raha efa andro vaovao any amin'ny toeran-kafa ka misaotra tompo hivoninahitra ao anao Jesosy nihaja ho anao tompo arovo Jesosy zanakao tsiraray avy eran-tany okanao tompo hiaro ny zanakao tsiraray avy Jesosy eran-tany tompo mampaherezy tompony tsiraray avy ary tany fa tsy mantananao misaotra Jesosy aza mafoy anay Jesosy anamandao anay Jesosy fokanao tompo hiara-dalana aminay mandrakariva misaotra tompo mankasitraka Jesosy misaotra Jesosy tera ho anao reny any aleluia aleluia hatramin'ny taloha indrindra zay kehitriny ary mandrakizay tory amen aleluia aleluia
Izay zany tompoko ny fotoam-bavaka antsika nio a misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fotoana izay vita teto a, saorana ny tompony amin'ny izay kely vitantsika dia samy mahery daholy a. Dia raha sitrapon'ny tompo zany a amin'ny sabata izao, amin'ny sabata izao a ny fandraisana fanasan'ny tompo a dia aoka hiomana ianareo a izay efa vita batisa tamin'ny ranona joboka izany a, dia afaka miomana ianareo a manomana mofo tsy misy masirasira sy ranom-boaloboka fa tsy divay akory. Ny eto amin'ny hoavy Jesosy tsy misotro divay fa ranom-boaloboka no ataontsika zany, satria izay tsinona no anaty baiboly a dia ranom-boaloboka no voambara ao. Ka izay no programantsika tompo amin'ny sabata aleo 5 zany raha afaka ampito zany a raha sitrapon'ny tompo a dia fandraisana fanasan'ny tompo isika. Izay raha tompoko dia samita iny tompo daholy a dia ny tompo ny iaraontsika tsirairay avy ambany tany maheriny. Aleloia, dia mijoro tsara daholy a dia marezatra ny tompoko. Aleloia, amen. Veloma tompoko.